Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Indray maraina be dia nisy lehilahy iray nandeha teny amoron-dranomasina. Nahatsikaritra zazalahy iray mitsipona zavatra teo amin'ny fasika izy ary nanipy izany tany anaty ranomasina. Dia nanantona ray lehilahy mba hijery ary hitany fa nanipy kitan-dranomasina tavela teo amin'ny tora-pasika izay natsipy ny onja ilay zazalahy. Dia nanontany ny anton'izao zavatra ataon'ity tovolahy ity izao raha lehilahy. Dia hoy ilay zazalahy namaly hoe, sao dia ho faty ireo kitan-dranomasina tavela eto amoron-dranomasina ireo rehefa miposaka ny masoandro. Izay no antony anaovako izao. Nitanaka ilay rangahy nandray izany ka hoy izy, tsy misy dikany anie izany e, satria amana kilometatra maro dia maro ny tora-pasika izay feno kitan-dranomasina anarivorivony, ka nafiry no miverina any anaty rano dia tsy afaka manova zavatra ianao. Tsy taitra ilay zazalahy fa niondrika izy, naka kitan-dranomasina iray hafa, notazoniny izany, dia hoy izy sady nijery andra-lehilahy, mety ho tsy misy dikany aminao izany, fa zava-dehibe amin'ity anankiray ity kosa. Ary dia natsipy ny tany an-dranomasina ilay kitan-dranomasina teny an-tanany. Eny tokoa, na inona mety ho fahombiazana na alehibean'ny fiakana hatrehana, dia tsaroa fa ny zavatra ataonao dia mety hitondra fiovana mandrakariva. Aleo mandrehitra labozia kely toy izay manozona ny aizina. Misy dikany kely indrindra ataonao amin'ny manodidina anao. Tsara kokoa ny manao zavatra ampisy fiovana tsara toy izay ny tsy manao ninninna. Ary mety heverinao tsy misy dikany ny zavatra kely bitika, kanefa tena zava-dehibe amin'ny hafa izany. Koa noho izany dia aza mba ketraka amin'ny fanaova-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Galatiana 5:9-7. Amen. Rambola eto an-tany dia maro ny manjo, mety ho kivy ny fonao. Mandalo ihany izany fizao nataovy ando, tiany tompo aneanao. Vaovao samaraina nefa mindrampony, izany no porofo lehibe, ka aza mitaraina erejo zany dy, saianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy natozao ay, ny fitiavany lehibe no notafiny ay, na de tsy mendrika zao de fa nisaino zandriny, tsy mba mpanompo ntsony anye fa opiray lovaniny, na de andalo fitsapany de tsy ho kivy ao, na ho fiakarana malao de ho mpandresy ao, satria ny tompo lehibe nefa mitarika
zerivonjy sy vatosoa. Fa mampaheranao ao ho anao zay kilampo, o mahereza ny vavao, ny olana rehetra vavahany avoko, Jesosy no tompo tsy mandà. Vaovao samaraina ny famindrapony, izany no porofo lehibe, ka aza mitaraina erezo zany dy, saianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy no natozawa, ny fitahiny lehibe no notafiana, nave tsy mendrika aza dia fa nisaino zandriny, tsy mampanompo intsony re fa ompiray ovaminy, na dia handalo fitsapa dia tsy hokivya, na ho fiakarana mala dia ho mpandresy ao, satria ny tompo lehibe no efa mitarika ny dy, mandrapatongako edena vaovao, satria ny tompo lehibe no efa mitarika ny dy, mandrapatongako edena vaovao. Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Fifaliana feno no iarabananao manaraka ny fandaharana eto amin'ny onjam-peon'ny feo fanantenana, mirary indrindra ny azonao soa ao anatin'ny fenoana izany. Ankafizo ary o. Mora karakaraina. Tantara no soratan'ny Zoanitra, andenisanao ny mpanoratra sy Rila. Mikarakara be mihitsy anenareo zandry volazary. Mikarakara kely an'ireto vokatra miakatra reto rerim-belo andeha hoentina midy e. Tena mahavokatra nareo marina mo reo viny legioma tamin'io tany kely io e, tena vokatra be mihitsika. Ie, misaotra n'Andriamanitra fa tato izay aloha dia tena nitahiny tokoa reo vokatra e. Fantany ihany re manano tena arda. Zany aloha dia mariny, fa hitako aneny fa azotonao mikolokolo ny fambolena sy ny fiompiana ataonao e. Ka io ny fivelomana amelomana azy da kely ka tsy atao ve izy ahatsara ny vokatra ho azo e. Orbavy inona tokoa moa le zezika ampiasainao amin'reto legioma sy anana ambolenao reto e. Zezika tsy andoavam-bola rerim-belo, zezika konsoda, mora karakaraina nefa tena mahomby. Ay tokoa moa. Zezika konsoda no ampiasainy vola zaraka i moa de le raviny iny ihany ve no... Ny ranona konsoda no ampiasaiko fa ino no ahazoana betsaka e. Fa ahoana tokoa moa le fatrany fa tsy tsaroko nefa ianao efa tena nanazava an'iny fa za mbola nieritreritry azezika simikako. Zay ny ianao. Nefa zao vao tena tsapako fa tena tsara le zezika ampiasainy vola zara. Zao hita maso zao aloha ny vokany.
mety le zezika ranona konsoda arymbelo a. Iny ka hoana ho amo le fanaovana azy. Enoy tsara ary a, ary mba tadio tsara a. Maka konsoda ray kilao ianao na ray tanana feno, de iny ny tetehana atao anaty rano 10 litatra. Tadidiko, de alona ray volana. De arona isaky ny 2 andro. Eno a. De ahoana koa moa? Zay e, alona ray volana de arona isaky ny 2 andro. Kendrena mba hitsingevana zany ny ravina konsoda e. Rehefa vita zay de maka ray litatra amin'io fangaro mahery io ianao, afangaro amin'ny rano 10 litatra. Tsaroko tsara ka. De iny no anorahana ny volo, de iny amin'ny fototry ny volo moa e? Yes. Ay, tadidinao tsara kosako. Aleo fa tonga de zay no ataoko amin'le legioma ambolena eo. Misaotra ribavy. Fa inona aloha no azoko anampianandriko amin'reto vokatra voangony reto e? Raha mety re de mba tatera ao an-trano reo, fa raha pitso anie vao alain'ny mpamongady e. Edresy, aleo ary tonga de ho bataiko e. Anjaranareo indray na vokatra arymbelo a. Ay e, reto karoty sy concombre, ny voatabia sy ny anana tsy lazaina tsony. Reo ny vokatry ny ranona konsoda ary volazara. Tena mahomby le izy. Fa ny indrokely ho ady. Inona no indrokely amin'izao rombelo a? Fa tsy tandriko ve rio e? Inona? Vokatra aloha le izy. Fa lany biby. Jereo aniriny. Fa nga tsy nasiana ody biby ka. Ody biby inona ny fampiasanao mory volazara, fa ny volonareo ani ka salama tsara mihitsy. Anga mitady hafa fa amin'io ranona konsoda ihany re. Ahoana? Zany e, ranona konsoda ihany no atao ody biby. Ka le rano mahery iny ny tapohana rano madio 2 litatra. De iny no atondraka ny voly. Ay ve, sady zezika no ody biby ty ranona konsoda e. Eny e. Ary tsara kosa zany a. Ratsy zany ve atao e. Le ranona konsoda ny lona ray volana iny zany no angalana le ray litatra tapohana rano madio 2 litatra moa izy teo. De iny no atao ody biby. Iny indrindra. Ay. Tsara ny konsoda arymbelo a. Aleo mamboly azy betsaka fa mahasoa ny fiainantsika tantsaha io. Edresy, de anokanana tany mihitsy sy ny ambolena azy ty raha izanky no... Tombontsoa ny tantsaha tokoa ny konsoda. Mambole azy fa betsaka ny ilana azy amin'ny fiainam-pambolena sy fiompiana. Ankoatran'le ranona konsoda atao zezika, dia averina fa azo atao ody biby ihany koa ny ranona konsoda, fa ny fatrany no ahena. Fa ny angalana azy dia ilay ranona konsoda mahery iny ihany. Ranona konsoda mahery 2 litatra, ampiana rano madio 2 litatra. Zay no manome ilay ody biby atondraka amin'ny voly. Andramby fa tena mahomby tokoa zany. Dia izay koa no maranana amin'ny fandaharana androany, zoanitra no nanomana amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana, ry lasa samy makosany teo amin'ny lafiny teknika. Mandrapitafa tompoko. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. faly miarabanao indray ny namanao andre mbovonjy arinay voary amin'ny alalan'izao
onjapeo zao dia engany ny teny izay ampitaina eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia ho teny avy aminy ary izy ihany no amelombelona ny fanahintsika. Misy toejavatra izay tiako iaraha mamaky aminao. Izany toejavatra izany dia ho hitantsika ao amin'ny soratra masina ihany, ao amin'ny boky izay nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina, Efesianina 4:4 ny andininy 5. Efesianina 4:4 ary ny andininy 5. Vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Ty teny ity raha raisitsika amin'izao dia somary hafahafa ihany satria miresaka ny Jesosy Kristy izy ity. Andenga jerentsika ny voalazo eo amin'ny andininy 7 manambaran'izany fa samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'ny Kristy avy isika rehetra. Koa izany no ilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an'ny olona. Filazana hoe niakatra ho any amin'ny avo dia tsy izy io fa Kristy, izy tenany izay niakatra nakany an-danitra. Ary rehefa niakatra tany an-danitra izy dia voalazany soratra masina mazava eto fa nitondra olona maro ho babo. Tsy nitondra olona maty izy hiakatra ho babo, fa nitondra olona velona hiaraka aminy, velona to azy. Ary ireny olona ireny dia tsy voalaza ato anatin'ny soratra masina ny anarany. Tsy fantatsika hoe izy ireo, iza ny anarany, avy aiza izy ireo, inona ny fiaviany. Fa ny voalazany soratra masina mazava kosa dia niakatra niaraka tamin'i Kristy nakany an-danitra izy ireo. Rehefa tonga any an-danitra moa dia mazava tsara fa tsy misy olona tsy masina ka afaka hiakatra any an-danitra. Misy toetra tsy fahamasinana sy tsy fahamarinana izay ananantsika ity ka afaka hiakatra any an-danitra. Fa ny olona izay tonga nakany an-danitra dia mazava ho azy fa efa no amarin'ny Kristy sy no amasininy. Ary izao anefa reny olo reny dia tsy fantatsika ny anarany. Ao amin'ny boky ny Matio 7:20 ny andininy 1:15. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niorooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo taoriana ny tsanganan'i Jesosy dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Tena misy toejavatra mahafinaritra eto. Toejavatra mahafinaritra satria nisokatra ny fasana, nitresaka ny vatolampy. Ary maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodimandry no natsangana ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo. Taoriny ny tsanganan'i Jesosy. Taoriny ny tsanganan'i Jesosy. Jesosy zany ilay santatry ny ireo efa nodimandry rehetra satria izy ny voalohany ary izy ny farany. Jesosy no nanana ny lakile n'ilay fahafatesana dia izao taorina kely ny tsanganany dia mba nitsangana ihany koa ny fatin'ny olona masina. Mazava fa matoa masina izy ireo dia nanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra ary nanaraka ny toetra izay tian'Andriamanitra ananany raha tamin'ny izy mbola velona tety ambonin'ny tany. Ary matoa voalaza fa masina izy ireo dia satria Jesosy mihitsy ny trantsehitra noho ny amin'ny izay toejavatra nanjo azy. Raha mamaky isika ao amin'ny boky ny Apokalipsy dia ao no ahitantsika hoe iza marina moa ireo olona masina ireo ka niara-ny fahafatesana. Apokalipsy 20 ary ny 14. Izao no voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ijaona io.
ary nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana itsara izy ary hitako koa ny fanahiny izay notapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohoka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany ary velona izy ka niarana njaka tamin'i Kristy arivo taona. Eto ry mpiainy malala dia ny olona izay natsoina hoe masina ka niara-nitsangana taoriana kely ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia ireo izay notapahan-doha noho ny filazanan'i Jesosy, noho ny fiazonana ny anaran'i Jesosy, noho ny fanambarana ny famarinan'i Jesosy, noho ny fitondrana avo ny faneva ny tenin'Andriamanitra, ary ireo rehetra izay tsy nanaiky akohoka teo anoloan'ny bibidia sy ny sariny, tsy nanaiky hanompo ny Satana, tsy nanaiky ilay fiantsoana mampilendalenda izay nataon'ny Satana toy ny nataony tamin'i Jesosy Kristy raha nalay mpanahy Kristy ka hoe iakohoka eo aminy dia omeny azy ny fahefana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ireny olona ireny dia nahandray ny fahamasinana ka niakatra nakarina niaraka tamin'i Kristy. Ireo le babo maro izay nentin'i Kristy niaraka taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ny anarany kosa nefa dia tsy fantatsika. Zany ve no midika fa tokony ho tsarovantsika izy ireny. Ny ohatra izay nomenantsika androany dia ohatra izay efa nambaran'Andriamanitra ombieny. Ny olona izay tsy niankohoka teo anoloan'ny bibidia no mahazo ny toeram-pahamasina, mahazo fisezafendrianana any an-danitra. Raha milaza izany ary Andriamanitra androany amiko sy aminao, inona ny fanapaha-kevitra ho raisiko sy ho raisonao? Moa ve mbola iziriziry ihany ka na hoe Andriamanitra no efa nanao ny olona ho masina, ka izany no antony atsarovako azy, izany no anompoko azy, izany no iakofako eo anatrehany? Sa kosa anao hoe tsia, fa Andriamanitra na dia nanao ny olona ho masina azy dia mbola olona ihany iny. Ny elanelana misy amiko sy aminy dia izaho izay mbola tsy manam-pahamasinana ankehitriny, satria mbola eto amin'ity tany ity zao tontolo zao ity, fa ny olona sasany kosa dia nahazo ny tompontsoa manokana ny amin'izany fitsanganany maty zany. Sady ho azy zany ny fampahirezana sy ny fankahirezana dia izao tsotra ihany, manantena fa isy ny fitsanganany maty, ary raha isy ny fitsanganany maty dia mba ho isan'ireo izay ho akarina ka hitoetra eo amin'ny fiandrianana izay efa natokany Kristy ho ahy ihany koa. Enganie mba ho teny fikasana ho azy ho anao izany iainantsika mandra-piverin'i Kristy amin'ny rano lanitra. Dia manao velomanao na manao ndre bevonjarinay vo veloma toko. Tarika lalao. Ipetrake wamini rauna
pirapiratra fatatra otroniny aze sy feon tropetra no izay manaitr'ireo zay minoana zay lay onjany fanantenana tiandriko izany iaraka aminao Jesosy hitetian'io lanitrio ireo kitanao lalovako feno zava-baova otsenain'ireo voninao kahiditra Jerusalema vaovao hitehetiny rano masina fitaratra manganoa miandranao ao miandranao ao Jesosy radio feo fanantenana fasalamana voalohangarena kolokolo isanandro favolamena harena ny fahasalamako harena ny fahasalamako alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohangarena tandrovy ny fahasalamanao ankaravona tokoa no iarabananao tafaraka amin'ny AWR ato anatin'izao fandaharana hara-pahasalamana izao. Irariana indrindra mba hitondra soanao fanarahanao ny fandaharana. Zava-dehibe tokoa ny fahasalamana. Andeha angatantsika amin'Andriamanitra ny anasitranandreo marary. Ivavakitsika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao zahay satria mbola afaka manonona ny anaranao. Mino aho fa miaino izao fivavaka izao ianao noho ny amin'i Jesosy. Mivavaka manokana ho andreo tsy salama, mamela ny eloko ny tsirairay Andriamanitra. Dia meteza re mba hanala ny fanaintainana ary hanasitrana ny fototra retina ka hiverina tanteraka ny fahasalamana indray ireo marary. Mangataka koa mba hotehirizinao amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Mangataka ihany koa mba hotehirizinao amin'ny fahasalamana ny tsirairay. Ary engane mba samy hikolokolo ny fahasalamana rehetra. Mahatoky izahay fa hamaly ny vavakainao ry Andriamanitra mahay zavatra rehetra, kanefa tsy ny sitraponay eneno atao fa izay sitrakao, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay mahery. Amen. Dia mirary soso fahasalamana tompoko. Mamelona fa tsy mamono. Fa maninona ny finoana zany hira tsara zany ry Grity a? Makalilo sofina ny hiranao e.
Tsy malala hoe sahirana ranga ny olona fa mbola atao mitatatata lava mandreraka ihany le radio. Vonoko any mihitsy. Tena tsy azoko. Ninona ny tsy azo e? Greta, fa ianao ve marary sa maninona? Inona zao no idiran'ny fahasahirananao amin'ny hira mandeha ao amin'ny radio ka? Ny hiranao makarary ara-bera. Atao mafy be ohatran'ireny tsy misy manana radio fa tsy bera son'ireny eto an-tanàna. Ka maninona nefa raha mba hena fotsiny fa tsy vonony. Ny ianao dia efa filambo tsy ary mihitsy kosa ka. Inona indray zao no nahatezitezitra ny Greta tany ivelany tany? Dia ny ato an-trano indray no atao maivoka. Nifandiso fotoa izay sikalamevy. Reraka mihitsy aho vezivezy. Mifampitady tetsy sy teroa. Mifampiantso lany ny krediako. Mbola miampy ny amboteiazy. Matsiravina mihitsy ka. Leo aho. Tsy voaka ny an-tsena antsony aloha fa mampatezitra mihitsy. Ao anatin'le taksi be koa amin'izany mafana be ohatran'ireny inireny. Greta. Inone? Mampalahelo ahy mihitsy ianao tika. Isaky ny mba mandeha any an-tsena any ianao dia izao foana no ataonao. Ka makaleoko. Kanefa ne tsy maintsy makany ianao manatitra an'ireo zaitra vitanao ho amidy mevy. Maninona tokoa moa raha mba ianao ry bera manatitra zaitra rehefa ianao mandeha miasa iny a? Ataoko adala ianao dia ho tezitra. Fa maninona ka? Fa tsy mifanipaka atsimo sy avaratra amin'ny toerana iasako moa no misy an'ireo meva. Way, izay indray tokoa ny tsy nieritreretiko. Reraka mihitsy any ary bera mariny. Lany fotoana mihitsy ary rehefa ho any. Mahasosotra eny nefa moa ny vola ilaina dia tsy maintsy makany fa makaleo mihitsy. Izao no teneniko anao ry Greta. Mahaiza ianao mankafy ny fiainana. Mijery ny lafitsaran'ny zavatra fa aza iferotanaina daholo ty zavatra rehetrarehetra ty. Zay ny fiainana dia tsy maintsy hatrehana. Tena miteraka rarin-tsaina ho ahy mihitsy ny le ela be ao anaty busy amin'ny amboteiazy ka. Fotoana tokony havitan-javatra be dia be ranga lany ao fotsiny. Makaleo. Ka andeha tongotra zany ianao. Fa maninona moa raha ohatra ka mba miezaka mankafy an'izay mozika mandeha ao amin'ny taksi be ianao e? Na mba manararaotra matory kely rehefa tsisy mozika mandeha ao. Zay indray bera sy ny mozikany. Maninona e? Tsy matiantoka kosa aloha mpivarotra radio raha ohatranao daholo ny olona ka. Tia mozika. Oatra daholo ny olona. Tia mihaino hira. Ianao tia no hafahafa. Hafahafa maninona koa ka? Tsy hoe maninona akory Greta, fa ole dadatoana izay hoe olona efa ho faty matoa tsy tia mozika. Ka zany tsy dia tena hoe tsy tia hira fa rehefa mafy loatra kosa mandreraka ka. Moa misy ihany koa ny hira manan-kirotan-tsaina indraindray. Tsy voako reny. Ka zay hira mampitony anao enona fa aza vonona fotsiny ny radio e. Afaka mitady hira hafa ne ianao e. Sady afaka miaino arak'izay amafiny mety aminao mihitsy. Fa tena mahasoa ny fahasalamana ny mozika. Ka? Hoatray. Taizandray no nahafantaran-draberan'izany. Inona koa zao ny ifandraisan'ny fahasalamana amin'izay mozika? Tena misy tokoa raha matotia. Na io rarin-tsaina mahazo anao io aza dia misy ifandraisany amin'ny mozika. Si mba dokam-barotra tsy amin'oko radio zany fa aiza koa nisy an'izany e. Dokotera mihitsy ny nanambaran'izany ry Greta. Everinao adalako ny mihaino hira malefadefaka isaky ny ato an-trano ah. Mahasoa ny saina, mahasoa ny vatana ny hira. Tena marina ve zany ry bera? Tena marina zany. Sao dia mba sangisangy ratsinao indray Tsy misangy amin'izany tsika ry Greta. Iza mahalala. Mahasoa ny mihaino mozika fa mba handramo ihany.
betsaka ny tombontsoa azo ny vatana sy ny saina amin'ny fiainoana mozika io. Ka jereo fotsiny e, samy miatrika ambota iazy tsika, fa maninona zao tsy tezitezi dava, de maninona ianao ny tezitezi dava eny e, voamariko ihany aloha zany. Ay, na nikizy ary nge miteny an'izany mihitsy e. De le mozika enonao tokoa ve ny antony zany? Mba alefa somoramora tokoa reo io radio io nandramako an'izany. De mba le hira-pivavahany reny alefa fa reny zao mba tiako robera, mba mampitonitony ahy. Es, ankafizitsika zany hira-pivavahany zany e. Ary ao andefasako azy de ianao mikirakira ny volume. Misedra de sarotra ve Zay, fiainana Zay mihitsy, tena mety amiko tsara zany amafiny zany. Zay atao robera. Ay, kafizo fa mamelombelonay zany grity a. mila hampamoifo mampiseto ity misy vaolana lazaiko ana. Tantara nosoratan'ny Zoanitra no narahanao teo, novelomin'ny mpanoratra sy Rila. Mba misy zava-mananaina tsy tia mozika ve? Mety amaly ianao hoe miankina amin'le mozika satria mety misy mozika tena mety aminao, nefa koa misy mozika tena tsy mety aminao. Ekeny zany, fa amin'ny ankapobeny de tia izay mozika mety aminy avokoa ny zava-mananaina. Misy ifandraisany amin'ny fahasalamana ve zany? Iresaka mahakasika izay indrindra, dokotera Roy-Pitiavana Amboary miaraka amin'ny namana Rilako de ankafizo ary. Tafaraka amin'ny dokotera Amboara tokoa sika ato amin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Miarabantsika mpiaino rehetra de miarabanao ihany koa dokotera. Ankafaliran'ny trano no hiarabanantsika ny tokantrano izay manaraka izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Ya, inona ary ny loha hevitra hoentina ho an'ny mpiaino an'io dokotera? Androany isika de resaka mahakasika ny mozika sy ny fahasalamana. Mozika sy ny fahasalamana. Hafakely kanefa tena mahaliana. Mino aho fa tena manongela tsofina ny mpanaraka antsika dokotera hoe misy ifandraisany tokoa ve ny fahasalaman'ny vatana sy ny mozika? Minova samy tsy mozika avokoa isika rehetra. Ny mozika de tsy vitany hoe mitondra fifaliana fotsiny ho an'ny vatantsika sy ny saintsika, fa ny mozika ihany koa de tena zava-dehibe eo amin'ny fahasalaman'ny vatantsika. Tsara fantatsika voalohany de ny mozika de mampiena ny raritsaina na ny atao hoe ny stress. Mampiena ihany koa ny fitantenana ny mozika. Nisy fanadihadiana natao tamina olona 750 izay nodidina fo. De rehefa natao ny fandidiana, de tao aoriana fandidiana, de nojerena ny tany atao hoe hormone de stress, ilay atao hoe cortisol atao amin'izy ireo. Nizara grupy anankiroa ireo olona nodidiana ireo. Nisy tamin'izy ireo nampianona mozika 2 andro mialohan'ny fandidiana, ary misy tamin'ireo tsy natao an'izay. Rehefa natao ary ny fitsiliana ny tahanty hormone de stress ty teo amin'izy ireo, de hita fa ambany ny tahan'ilay hormone teo amin'ireo olona izay niaino mozika talohan'ny fandidiana. Voapirofo zany araka ny voalazan'ny dokotera teo fa mampiena raritsaina ny fiainona mozika. De mbola misy azo ambara hafa ihany koa ve mahakasika ny mozika sy ny fahasalamana tompoko? Ny mozika ihany koa de mampiena ny fanaintainana. Fanadihadiana hafa indray natao tamin'ny olona nodidiana azon-damosina. Olona teo amin'ny 80 taona nanaovana ity fanadihadiana ity. De izao natao tamin'izy ireo. Nisy indray zany grupina olona hodidiana izay nampianona mozika mialohan'ny fandidiana, ary nisy grupina olona izay tsy nanao an'izay.
taoriana fandidiana dia inona ny zavatra nitranga ambany kokoa fahinona fanaintaina natao amin'ireo olona izay nihaino mozika talohan'ny fandidiana raha oharina amin'ireo olona tsy nihaino mozika fa vetrany dia nandalo ny fandidiana. Tsetsatsetsat tsy ahatra kely dokotera. Azo atao tsara zany ny mandefa mozika ao anatin'ny trano fandidiana mandritra ny fotoana andidiana. Amin'izao fotoana izao mandritra ny fotoana fandidiana raha atao an'ilay hoe anestezia ny tapany ambany ihany tsy maheno ilay olona dia mandritra ny fandidiana izy zany dia maheno ny zavatra rehetra mandalo ao amin'io trano fandidiana io dia ny atao mba ahafahany ho verivery-tsy ho falifaly dia ampianoana mozika koa izy mandritra ny fotoana fandidiana. Ia, mazava izay. Dia inona ihany koa ny mahasoa ny fahasalamana amin'ny mozika dokotera? Fahatelo dia mampitombo ny fitadidiana ihany koa ny mozika. Mety efa hitantsika angambany fa ampiasain'ny mpampianatra mozika mba ahafahan'ny mpianatra mitadidy ny lesona. Raha misy zavatra tiana atao tsenjery dia indraindray avadika ho hira iny zavatra iny dia mora ho an'ny mpianatra mitadidy azy. Ho an'ireo izay mianatra tenim-pirenena hafa na ny atao hoe mianatra lango izy tsika dia mora kokoa no mamerina fehezanteny na ny mianatra voambolana amin'ny alalan'ny hira noho ny hoe atao tsenjery fotsiny amin'izao ilay voambolana. Mampitombo ny fitadidiana ihany koa satria mety indraindray isika asiana mamerina amin'ny toe-javatra anankiray tamin'ny fotoana anankiray tany aloha tany dia mety tsy ho tadidintsika mihitsy ny ilay zavatra natao fa raha averina amintsika ny mozika nandeha tamin'izany fotoana izany dia mety ho mora amintsika mahatadidy ilay zavatra nataontsika tamin'ny fotoana laza. Fahaefatra dia mampitombo ihany koa ny herin-tsaina sy ny herim-batana mozika. Hono dokotera, mba afaka manome ohatra mivantana ve ianao mahakasika an'izay hoe mampitombo ny herim-batana sy ny herin-tsaina izay ny mozika? Mety hitantsika angambany amin'ireny toerana fampiasam-batana ireny na ilay ataontsika hoe salle de sport dia alefa ao anatin'io toerana io ny mozika mba hahatonga ireo mpanao fanatanjahantena tsy ahatsiaro harerahana be mandritra ny fotoana anaovana fampiasam-batana izany. Fantatsika angamba ilay teny malagasy manao hoe ny asa tao ankira toa vita tsy natao. Izany hoe tena mampitombo ny hery ao anatintsika ary mampiena ny fahatsapahantsika faharerahana ny fahenoana mozika na ny fihirana mandritra ny fotoana anatanterahανtsika izany. Ary ny farany dia io mozika io koa dia ampiasaina ho amin'ny fitsaboana. Ireo manana aretina indrindrandrindra aretin'ny tsy fitadidiana ilay ataontsika hoe maladie d'Alzheimer dia ampiasaina any amin'ireny toerana ireny ihany koa ny mozika. Ary tsy ihany fa amina toeram-pitsaboana maro dia misy ilay atao hoe musicotherapie izany hoe fitsaboana amin'ny alalan'ny mozika. Tena manitikitika ny saina. Ny karazana mozika rehetra ve izany dokotera dia mety amin'ny fahasalamana avokoa? Tsy ny mozika rehetra nefa. Aoka hisafidy tsara isika fa ireny mozika mikorotana ireny, ny mozika izay tsy mitondra fitony-tsaina dia tsy hitondra n'izany voka-tsoa izay nitany saina teo izany. Mazava tsara izay. Ety ampamaranana ny resadresaka dokotera, inona no afatrao amin'ny mpiaino antsika? Manana mozika be dia be isika, manana hira be dia be isika izay manandratra n'Andriamanitra dia ireny no anentana antsika mba hoenoantsika mba ahafahantsika mahazo ireo tombotsoa rehetra. Nolazaina teo. Amaranako azy dia nampiasaina tao amin'ny Baiboly ihany koa ny mozika. Tao amin'ny tantaran'ny Samuela sy Saoly dia izao ny voalaza Samuela voalohany toko 2:7-20 hoe ary nisy fanavy tamin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly dia niraisin'i Davida ny lokanga ka nitendreny tanany dia velombelona sady nanaritra i Saoly ary ny fanaratsy niala taminy. Mino aho fa hifidy mozika tsara isika ka azo tombotsoa amin'ny alalan'izany. Raha fahasalamana ho antsika amin'ny manaraka indray. Dia mankasitraka indrindra tompo. Resy lahatra miaraka amiko angamba ianao fa arena tokoa ny fahasalamana. Isan'ny manampy be amin'ny fahatsaran'ny fahasalamana ny mozika. Raha tsy haivina sy fitinina dia mampiena ny rarin-tsaina na stress ny fiainoana mozika. Mampiena ihany koa ny fanaintainana ary mampitombo ny fitadidiana.
mampitombo ihany koa ny herin-tsaina sy ny herim-batana ny mozika. Ary nyresahan'ny dokotera farany dia ampiasaina ny fitsaboana ny aretina isan-karazany ny mozika. Tsapantsika amin'izany angamba fa tena mitondra soa ny fahasalamana tokoa ny mozika. Namafisin'ny dokotera teo anefa fa tsy ny mozika rehetra, tsy mozika mikorotana hoy izy, na tsy mitondra fitony-tsaina, fa mozika milamina manandratra an'Andriamanitra no enoina, dia ho azo ireo tombontsoa amin'ny fiainona mozika izay nitanisaina teo ireo. Mino aho fa aisafidy ny mozika mitondra soa amin'ny fahasalamantsika isika, satria tena zava-dehibe tokoa no hoe salama. Isaorana indrindra, dokotera Roy-Mpitiavana Amboara nizarany mahasoa ny fahasalamana ho an'ny malagasy tsy ankanavaka. Isaorana ihany koa enao mpiaino manjoy hatrany ny AWR. Hatreto indray ny fiarahantsika tato anatin'ity fandaharana ara-pahasalamana ity, Zoanitra Siry Ilano ny farimbona na totosa izany. Ifanaovana mandrapitafa dia atolotra anao ny teny soratra masina, voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:9-12, manao hoe: ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa za tsy mety andevozin-javatra na inona na inona. Mino zahay fa tsy ho andevozon'ny mozika ianao, fa aisafidy izay mozika mahasoa ny fahasalamana. Dia mandrapitafa indray ary. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity. Feo fanantenana. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio Feo Fanantenana. Minsy manantena fa tsy andronao mihitsy ny fotoana ionanao amiko androany. Misaotra n'ireo izay rehetra mampahery, mankasitraka, mankatelina amin'ny fankafizany an'ity onjam-peontsika ity. Jesosy nomena voninahitra ary oka ho azy rery ny dera sy ny lazy. Zay dia fitaovana ihany. Androany sika dia ijery lohateny anankiray, efa nahazo maimaim-poana ianareo, koa manomeza maimaim-poana. Izany moa dia fizaran-dohateny kely ao anatin'ilay lohateny lehibe izay niarahanao tamiko nandritra ny andro vitsivitsy efa madiva ifarana, sady manao hoe fitiavana miorina amin'ny fanekena. Koa asaiko ianao mba oliana trany. Ary engane ny lesona izay erantsika mandray eto amin'izao fiaramianatra ny soratra masina izao, dia mba tsy ho tsaingony satana, fa iainantsika eo ampiandrasana an' Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Ho asaiko anao amin'ity anio ity, hiaraka ivavaka amiko aloha, fa tsy vitan'ny sainantsika olombelona, ny herin-tsaintsika, tsy haintsika mihitsy tompoko, ny hoe ho vitantsika ny mamakafaka ny soratra masina eo. Koa dia alohantsika ngataka ny herin'ny fanahy masina. Vavaka sika. Sotranao izay rainay izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mangataka famindrapo, famelan-keloka, oka ianao mba mafany tsy fombiazanay. Tsy tanteraka izay, fa ianao no Andriamanitra masina marina mahitsy. Zay kosa dia mpania sy mandrakariva. Kanefa tsy mafoy anay ianao fa naniraka ny zanakao
nanolotra azy ho faty teo ambony azo fijaliana ho avitra isolonay. Noho izany omeo anay ny famindram-ponao tsy ala aminay na dia ho tapitra aza izao tontolo izao. Omeo anay ny fanahinao masina hanokatra ny sainay, hampianatra anay izay tena sitraponao ao amin'ny alalan'io teninao io, ka tsy ho tsengohony Satana izany fa iainanay kosa eo am-piandrasana Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Efa ny anarantsika teo aloha mamindra fo Andriamanitra ary tsy misy fetra ny famindram-pony. Maritra mandrakizay ny fitiavany. Izy mihitsy ilay fitiavana. Kanefa araka ny anarantsika teo aloha dia izao misy fepetra ihany koa nefa ny famindram-pon'Andriamanitra. Misy fepetra io fifandraisana amin'Andriamanitra io. Rehefa isika no mitsipaka ny fitiavan'Andriamanitra dia tsisy azon'Andriamanitra atao. Tahaka n'ilay tsy nafan'ilay mpanompo hafa nanefa nitrosany tamin'ny tompony no tsy hafantsika ihany koa manefa nitrosantsika amin'Andriamanitra. Tsy miendrika na ovinana viana amin'Andriamanitra isika, manoloana ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny fahamarinantsika dia fiteny matetika eto hoe lamba mihosondra. Mahafinaritra ve ny fahitana an'ireny? Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika. Hoy ny Romanina 5:5. Romanina 5:5. Fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Mba efa nieritreretinao ve fitiavana manahoana re zany? Izao mivoalazan'i Jaona 1:7. Jaona 1:7. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Ny Baiboly dia rehefa mitantara-pirazanana be deaibe dia rehefa mitantara ny Adama izy dia izao no nataony hoe zanak'Andriamanitra. Namorona any Adama sy Eva Andriamanitra, zanak'Andriamanitra io na dia tany mangary. Kanefa kosa nanao ny tsy mety, nandika ny didin'Andriamanitra, nanoso-bohy tanana ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra kosa nefany dia nitady azy, nikatsaka azy tao anatin'izy very. Efa nanomana famonjena ho azy melomy fotoana satria fantatr'Andriamanitra fa ho very izy. Fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Azontsika atao tsara ary ataontsika ny mampiseho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa araka izay tratrantsika. Raha ohatra ka fiatrana sy famelan-keloka lehibe tahaka an'izany no efa noraisintsika avy tamin'Andriamanitra, fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Tsy miendrika antsika ny hovonjena fa ny aringana ny mety amintsika. Tsy nataon'Andriamanitra nefa zany. Dia mba manahoana kosa no tokony hanehoantsika izany fiantrana sy famindram-po ary famelana nataon'Andriamanitra izany amin'ny hafa. Tokony haneho an'izany fitiavana izany amin'ny hafa isika. Tokony hamindra fo ny hafa isika. Tokony hamela ny heloky ny hafa isika. Satria ny antony, nahazo maimaim-pona ne isika dia tokony manome maimaim-pona ihany koa. Aoka ho tsarontsika fa verin'ilay mpanompo ny fiatran'ny tompony sy ny famelan'ny heloka noho ny tsy nanehoany famindram-po sy famelan-keloka tamin'ilay mpanompo namany. Ny azy lafo be ny tokony nalohany tamin'ny tompony, ray alina be zao, talenta ray alina, zany ny tokony nalohany. Kanefa nafohy ny tompony tamin'izany. Fa rehefa mivoaka ny trano ny ala avy tao amin'ny tompony izy, fa nena tamin'ilay nanana denaria, tsy ampy-pafirin'ilay ray alina talenta. Tonga dia tsy nanaiky an'iny izy fa dia nataony izay nanagadranany iny, mandra-pandohany ny trosany. Ny tompony zany, tezitra ny tompony, nafoiny ny famindram-pony
avy tamin'ilay tompony. De tahaka an'izany ihany koa raha tian'Andriamanitra marina isika de haneho taratra ny fitiavany amin'ny hafa ihany koa. Ka mindra fosy amela ny heloko ny namantsika. Mba irinao fatratra ve zany? Sarotsarotra ihany aloha, kanefa vitanao zany miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ilaina fotsiny maniry ianao de mangataka amin'Andriamanitra hanome ny heriny ho anao hanatanteranao izany. Vitanao zany Indray andro Jesosy de niresaka tamin'ny mpianany nanao hoe: ianareo no sakaizako, raha manao araka izay andidiko anareo. Ka taorian'io Jaona 5:12 io de nisy fandidina nataony Jesosy azy ireo. Nandidy azy ireo izy mba hifankaty tahaka ny tiavany azy ireo. Ary ny tena marina aza, tsy izy ireo ihany no niteneniny Jesosy hoe tokony hifankaty ianareo, fa isika. Izaso ianao zay miaino izao de tokony ho tia ny manodidina anao, tia ny namanao. Inona le malotika ny fonao aminy? Inona le matezitra azy aminao? Andao hiavana aingana, miavana faingana, fa raha tsy mahay mifamela, raha tsy mahay mamela de tsy ho avelan'Andriamanitra. Satria efa namindran'Andriamanitra fo ianao de tokony mba mindra fo amin'ny namanao ihany koa. Izay le hoe efa nahazo mahay maim-pona ianareo de manomeza mahay maim-pona satria Andriamanitra de mandidy antsika mba ho tian'Andriamanitra ary ho tiany namantsika. Averiko foana le hoe namantsika eto tsy izay tiantsika ihany, tsy izay tia antsika ihany, fa izay niady tamintsika sy niadiantsika de ireo fahavalontsika zany. Asain'Andriamanitra ho tiavina ireo raha ohatra ka te ho avelan'Andriamanitra izaso ianao. Raha fitinina zany de tokony atsapa sika. Fanafoy ny trosa tsy manapetra tokony efaintsika. Tsy ho voaefantsika nao viana zany. Trosa izay naloha antsika teo amin'ny hazo fijaliana irery any. Arak'izany, tokony ho tia sy sotran'Andriamanitra isika ary aneo fitiavana sy fahasoavana amin'ny hafa. Matoy ianao tsy mahay mamela heloka de olona mbola tsy voavela heloka zay. Tsy makany an-danitra nefa n'olona tsy voavela heloka fa tsarovo tsara zany. Tsapanao ve fa namela heloka anao Andriamanitra? De iza iny mbola tazominao lolo-po andro manalina iny? Tokony maika de maika mihitsy sika hamaly ny baikon'Andriamanitra amin'ny tiavantsika n'Andriamanitra sy ny tiavantsika ny namantsika. Tokony asehontsika amin'ny alalan'ny asa zany. Tokony hanampy ny hafa eo amin'ny fiainany andavanandro sika. Aoka hokatsahintsika izay hatonga antsika ho mpitondra ny fitiavan'Andriamanitra ka ampitodika ny olona amin'ilay manolotra azy ny teny fikasana momba amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ilay lanitra vaovao sy ny tany vaovao. De ilay tontolo anankiray tsy tahaka ny titany efa simba sy rava kila otohoto ny fahotana sy ny fahafatesana ty. Korana tsapa ianao fa navelan'Andriamanitra heloko, efa nahazo maim-maim-pona zany ianao, de mba manomeza maim-maim-pona avelao ny heloko ny hafa. Hatreo ny fiarako aminao ary misaotra ny teknisianina Samma napita amin'ny feo tany amintsika tsirairy avy. Mame fotoana anao ny namanao Risarany Renjatovo ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR